mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa malalatra ty talata faharoapolo ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ho tsika anio dia ny boky Jeremia mpaminany Jeremia toko fahasivy amby roapolo andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Jeremia toko fahasivy amby roapolo andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, amin'ny babo rehetra izay natolotro babo avy tany Jerosalema ho amin'ny Babilôna, manaova trano nareo ka mitoera aminy, ary manaova tanimboly ka mivokatra avy aminy. Manambadika miteraha zazalahy sy zazavavy, analao ny vady ny zanakalahy nareo, ary ampanambady ny zanakavavy nareo, mba hiterahan'ny zazalahy sy zazavavy ka hiamarany ianareo fa tsy havitsy. Ary katsao zay adanany tanàna zay nampandehanako anareo babo, ary mivavaha amin'ny Jehovah ho azy, fa raha miadana izy dia mba miadana koa ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry Israely, aza mety ho fitahin'ny mpaminanareo sy ny mpanao fankatovanareo zay eo aminareo, ary aza mino ny nofinareo zay nofisonareo, fa lainga ny finaniny aminareo amin'ny anarako, tsy naniraka azy aho. O Jehovah, le masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Babo tany Babilôna ny zanak'Israely, raha toa ka nanoratana ity taratasy ity riavako. Babo izy satria naveran'Andriamanitra ho babo, fa babo izy satria nanota tamin'Andriamanitra, babo izy satria tezain'Andriamanitra, babo izy satria niala koa tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra hiverina ho aminy. Saingy misy toetra anankiroa riavako tian'ny tompo hananana ireo olona zay babo ireo. Voalohany dia zao, firenena be dehibe zany, vahoaka be dehibe no babo tany Babilôna. Jeremia tsy tany akory, Jeremia no hitin'ny olona nanjosotra tany Ezipta. Ny zaratelo ro zany rehefa tonga ny fahababona tamin'ny Babilôniana dia ny zaratelo ireo jiosina ny fanjakana atsimo. Nisy nade tany Babilôna, nisy ny vitsy anisan'ny janona tao Jerosalema sy ny manodidina, nisy kosa ny nandosotra nakany Egipta. Dia nandefa taratasy ho an'ireo babo tany Babilôna i Jeremia, na hoe nisy afatra Andriamanitra nampitondrainareo tany Babilôna. Dia zavatra roa. Ny voalohany dia zao manao hoe milamina ekeo le fahababona. Ekeo le fahababona. Izy manao hoe manaova trano any ianareo dia mambole any, dia mitoera any, any no vokatra avy aminy. Ray aman-tsika rehefa malaza rehefa any an-tanin'olona any indraindray, tsy voatery ho babo akory, fa mila ravinahitra tahaka izany any an-tanin'olona any dia zao indraindray tsy mety ho sambatra, tsy mety ho sambatra. Fa eto any dia ho Jeremia, atao zay laminana rehefa any amin'ireny tany fivahiniana ireny ianao dia zao atao zay asambatra anao atao zay laminanao. Fa fantatry ny tompo ihany ny fotoana hodinao, zany an'Andriamanitra. Satria reto zanak'Israely reto dia tany Babilôna dia nitomany eo amoron'ny ranon'ny Babilôna, nitomany, nidradradratra malahelo ilay tanin-drazana any Avina. Dia hoy ny tompo eto tamin'ny Jeremia mpaminany manao hoe aza midradradratra mitomany. Iaino lifenana any amin'ny fahababona. Ataovy zay laminanao any, manaova trano izy, manambadidy amin'ny teraha zazalahy, mitomboa any. Dia izao, ataovy zay laminana. Fa rehefa fantatr'Andriamanitra ny fotoana, hodina an'Andriamanitra zany. Rehefa koa manala izay toe-tsaina misokatra izay toe-tsaina malalaka izay Andriamanitra. Raha tsika kristianina mieritreritra n'Andriamanitra ho teritery saina indraindray, ho mihidy indraindray. Ary io no mampatsiaro ny teniny
saint exupéry ndre maka manao hoe inona moa zany hoe mivavaka zany, inona moa zany hoe ao amin'andriamanitra zany, inona moa zany hoe kristianina zany. De izy manao hoe ny hoe kristianina ny hoe olona ao amin'andriamanitra, ny hoe miolona miaraka amin'andriamanitra de olona misokatra. Andriamanitra de zao misokatra am'izao rehetra zao. Andriamanitra dia amy toerana rehetra. Andriamanitra dia afaka miasa amin'ny olona rehetra. Andriamanitra dia tompony zao rehetra zao. Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Itsika no mametra ny herin'Andriamanitra indraindray, ka itsika manasokazy manao hoe za Andriamanitra rehefa vonjenao de aza vonjenao amin'ny alalan'ny tanan'ry olona ry, fa amin'ny tanan'ry olona ry aina saina mamonjy ahy. Za Andriamanitra raha ohatra ka afahanao am'ty zavatra matery ahy de zao ry olona ry aina to manafaka fa tsy ry olona ry tsy ry afaka manara. Andriamanitra lehibe lavitra noho ny zavatra zay rehetra itsika. Rehefa te hanafaka atsika Andriamanitra, azo ny ampiasaina daholo ny zavatra rehetra, na inona na inona. Zay mahatonga ny saint exupéry manao hoe Andriamanitra ke manegina izao tontolo zao. Andriamanitra afaka miditra amin'ny sehatra rehetra ho famonjena antsika ry havako. Rehefa tian'Andriamanitra ho vonjena isika, na inona de azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa. Na biby azy zain'Andriamanitra. Impiry moa ny tompoky efa nyteny hoe vatongy afaka miantsoantso, afaka mijovo vavolombelona i vatongy. Indray maka nyteny tam'y fariseo manao hoe afaka manangana zanaka ao an'Andriamanitra, ho an'ny Abrahama am'reto vato rehetra ny Andriamanitra. Zany hoe ny vato ara de afaka miantsoantso rehefa tian'Andriamanitra zany. Ary misaotra masina moa tsy efa hitanao ve nisy apondra ny teny. No zany de zao lay soratra masina de mampianatra atsika hoe ny Andriamanitra tsika de lehibe no ny asan'ny tanany Andriamanitra. Lehibe noho ny zo asan'ny tanany zao Andriamanitra, lehibe noho ny lanitra, lehibe noho ny zavaboary Andriamanitra. Satria lehibe no zany Andriamanitra de azon'Andriamanitra ampiasainy zany rehetra zany. De afaka malala. Eto Andriamanitra zany de zao ho atsika. De zao na iza ianao, ny tian'Andriamanitra de zao ho sambatra ianao any am'izay toerana misy ianao. Ho sambatra ianao any am'izay toerana misy ianao. Marina loatra fa nisy ny fahababon'ny zanak'Israely, fa hoy ny tompo manao hoe ataovy zay asambatra anao. Fa ny faharoa levako malala zay toetsaina tian'ny tompo iainany reto jiosy zay tany ampielezana na ny fanjakan'ny Joda tany ampielezana ireto. Izy manao hoe katsao andin'ny fafito, katsao zay adanany tanàna izay nampandehanako anareo baba, mivavao any Jehova, fa raha miadana izy de mba miadana koa ianareo. Io ny mahasamy hafa ny kristianina rehefa mivahiny any an-tanin'olona. Mahasamy hafa ny kristianina amin'ny fivavahana hafa. Ny fivavahana hafa rehefa tonga any an-tanin'olona, mivahiny any an-tanin'olona de manimba tanin'olona, manimba ny toe-tsain'ny olona, manohitra lay rafi-piarahamonina olona, manakorotana lay toerana zay vahiny iny. Fa hoy ny tompo eto manao hoe katsao izay iadanany tanàna zay nampandehanako anao. Rehefa mivahiny any an-tanin'olona na mivahiny amin'ny toeran-kafa na iza ny kristianina de zao mikatsaka izay mba hampandroso lay tanàna zay toerana. Tsy hoe mikatsaka ny fiainany any izy, ery ambany ery zany de manao hoe miary anao ataovy zay mba mampetipety ny fiainanao mba any am-pivahinina zay misy anao any de ataovy zay iadananao. Ao koa fantatrao fa Andriamanitra miaraka aminao. Fa izao ny faharoa, mba ataovy koa zay mba hampilamina lay toerana zay vahininao. Na eto an-tanindrazana azy ianao ka mivahiny amy toerana hafa, ataovy lehibe Tananarivo ianao ka lasa mivahiny any Mandritsara, na lehibe tany Mahajanga ka mivahiny any Toamasina, na lehibe tany Fianarantsoa ka mivahiny any Toliara. De ataovy zay mba hiadana an'ilay tanàna misy ianao, lay toerana hivahininao. Fa rehefa miadana angely tanàna hivahininao de zao miadana koa ianao. Ho tsika manao hoe betsaka ny olona mivahiny fa tsy mahay mivahiny, fa manimba zavatra. Manjary manimba ilay toerana hivahiny ray izy, manimba ilay toerana zay onenany ray izy. Fa ny tompo rehefa koa malala mampianatra ny kristianina any zany. Satria ianao fantatrao fa mivahiny de ajao ataovy zay mba hampilamina lay toerana fivahininy io. Ary io ny teny Remarque Baden-Powell,
bade ampoela fa tisy fa nanorona ny fikambahana azy koa izy de o bade ampoela manao hoe ianao a raha mivahiny amy toerana anankiray ianao raha mivahiny amy trano anankiray de zao milamina tsara le toerana ny vahininao ao madio tsara le toerana ivahininao ao rehefa tapitra lay fivahininao ao de zao aoka ilamina lavitra noho ny nidiranao tao ny alanao tao betsaka ny olona mivahiny amy toerana milamina fa rehefa mivoaka ao korotambelona no verany ao sisy tsy miraharaha hoe mivahiny de zao miainana fahoany manimba zavatra olona mivahiny de zao tsy mamerina amy toerana zavatra tsy mahana toe-tsaina hoe hajaiko satria mivahiny de mba hajaiko ny mandray vahiny ny olona nandray ny fombany sy ny tahaka zany mba hajaiko ao anatin'ny fivelaranao ianao ao anatin'ny fiazonanao mahainao anao de zao tena afaka manaja ny hafa mihitsy ze tsy tahaka zany betsaka ny fivavahana tsy manaja an'zany ao anatin'ny fiarahamonina sombany lay sotoavim-piarahamonina zay mandray azy sombany ny tanàna zay mandray azy sombany ny fihavana sy ny fifankatiavana lay fiarahamonina zay mandray azy fa azo atao tsara eto hoy Jeremia mpaminany hoe afaka mitombo angenao hoe any am'le firenena na any amy faritra na any am'izay mba hivahininao afaka mamokatra ianao afaka mivelona am'zany ianao kanefa kosa ianao de zao izy manao hoe mivavaka ho an'le firenena na le toerana zay hivahininao ataovy hoe mivahiny any Toliary ianao de mivavao ho an'ny Toliary ho an'ny mponina Toliary zay mivahininao marina fety Madagasikara ihany zany fa ataovy koa any velany ianao mivavao an'le firenena zay hivahininao ho tompony teny am'zany eto mivavah amy Jehova ho azy zanak'Israely avako malala babo asan'Andriamanitra mivavaka ho an'ny firenena nambabo azy izy firenena nambabo azy Babiloniana zay nandoro ny tempoly nandrava ny manda kanefa tenenin'ny tompo manao hoe mivavao an'zany firenena nambabo zany raha ohatra zany ka raisina amitsika malagasy teny hoe zanatany frantsay tsika de raha piarina teny hoe mivavao an'ny frantsa raha izay zany azo ampiarana azy raha mifanandrify am'zany de avako malala zava-dehibe ny dikany hoe mivavaka teny hoe tsy hoe kenao nge le zavatra tsy nentina ataony tsy an'ny olana fa mivavao azy mba iovany mivavao azy mba ananany fahazavantsaina mivavao azy mba ilamina koa izy zay ny tenen'ny tompo io fa rehefa milamina izy de zao milamina koa ngenao de avako malala hafa mihitsy ny toe-tsaina kristiana hafa mihitsy zany hoe toe-tsaina kristiana zany ny toe-tsain'ny kristiana de zao toe-tsain'ny fitiavana toe-tsain'ny fitiavana toe-tsain'ny fahatsarana ka ny mahamaika ny kristiana tsy ny manimba fa ny mamboatra mahamaika ny kristiana de zao tsy ny mankahala fa ny mity ny fandresen'ny kristiana de ny fanjakan'ny fitiavana fanjakan'ny fifaliana fanjakan'ny fivelaran'ilay olombelona afaka malala sarobidy ara ny maha kristiana atsika sarobidy satria ny toetra an'Andriamanitra no manjary toetra atsika dia tonga pahary isika amy toerana rehetra zay misy atsika tonga pahary tonga mpizara fifaliana tonga mpampandroso le fiarahamonina zay misy atsika ingeny afaka malala ho fanasina zo fahazavana ianao am'izay toerana hivahininao am'izay toerana misy ianao na aiza eto anivon'ny firenena na eny amy toerana maro samihafa eny de zao ho vitanao ny zara fitiavana ny zara fifaliana ho fanasina zo fahazavana hivavaky sika tompo misaotra anao zahay fa mampianatra anay ny toe-pon'ny mpivahiny ianao am'izay toerana misy anay de mampianatra anay ianao fa mpivahiny ny fiangonana raha teo tena ambarany teninao fa vahiny ty an'ity zao tontolo zao ty vahiny tsy manimba zavatra vahiny tsy manakorontana vahiny manaja sy mitory ny firazan-tsaranao tompo de mampahireza anay am'izay toerana misy anay de ho tahinao zahay ary ahivahiny tahaka ny zanak'Israely tany Babilôny tompo mampianara anay ahitondra tena tsara am'izay toerana misy anay naiza azonao ataony mahasambatra anay
azonay ataony sambatra ao aminao naizanaiza misy anay dia ome fo matoko zay tompo raha ko fitahiny zay tompo raha ko fifaliny zay tompo am'izay toerana misy anay tsiraray avy vavak'izay ho an'ny tanindrazanay tompo hitanao ny fahasahiranana am'seho amindrika maro samihafa mivavaky zay ho an'izao tontolo zao zay miaina ao anatin'ny korontana miaina ao anatin'ny fitiavatena mampahireza tompo ny mpitory ny filazantsarako ianao amin'ny fitezam-panahy zay atao anatin'ny fiangonana ny fikambana maro samihafa mba hananana kristianina mitoetra tsara sy maharitra amin'ny finoana akaiky ny krismasy tompo omany ny fo mampananay iona aminao aminao Jean Kristy mpamonjy naovanay zany vavaka izany amen.